Talata fa 8 ny volana septambra 2024 tonga sondray tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao aterina ny araba tompoky lasy tompoky vavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany toy ny mazatra dia amin'ny vaovao politika hatrano manomboantsika ny fotoana. Efa fantatra izao ny konty ahafahana mandray anjara amin'ny fanohanana ny kandida marika ravalomanana hiatrehana ny fifidianana ho filohan'ny repoblika amin'ny 7 novambra ho avy izao. Ny farany herinandro teo moa raha ampatsahivina ny nampafatarana tamin'ny fomba ofisialy izay fanapahan-kevitra nokafana konty ho fanohanana ny kandida mitondra ny laharana 520 izay. Arina Rabe Mananjara no mitatitra ny vaovao. Arak'izany dia ireto ny konty efa misokatra azahoanao mandray anjara amin'ny fanohanana ny kandida marika ravalomanana amin'ny fiantrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 novambra 2024. Mvola plus 261 34 80 332 24 BOA 0009 05 000 1571006 Comité de soutien à marika ravalomanana. Raha mila fanavizavana fanampiny kosa dia ireto ny laharana azonao antsoina plus 261 33 11 191 77 plus 261 34 47 754 30 plus 261 32 54 347 22. Ho porofoitsika rehetra indray fa ny miasa miaraka ny fahombiazana mankasitraka antsika sahady amin'izay afanampotsika. Vaovao mifandray amin'ny fifidianana kosa indray no anoizantsika ny fotoana. Kandida ho filoham-pirenena iray no nanao dokam-barotra teny amin'ireny takelaka fametrahana dokam-barotra ireny no nitaraina no ny fangatahany komina Antananarivo renivohitra ny analana izany. Namaly avy hatrany moa teo anivon'ny komina fa voararany lalàna ny fanaovana dokam-barotra momba ny fifidianana eny amin'ireny takelaka ireny. Tsy io kandida irery io no nahazo fampitandremana fa ireo rehetra izay efa nanao izany. 420 ora moa no nomena ireo tompony takelaka mba hanalana izany. Izy kosa ny fepetra ho raisina raha mindika mandika io fepitona io. Edena Eliasy Manorandre Malala. Nampiantso mpanao gazety io maraina io ny kandida ho filoham-pirenena iray no ny fangatahana nalefa ny komina Antananarivo renivohitra ny amin'ny tokony analana ireo dokam-barotra mirantiranty eny amin'ny takelaka fanaovana izany na ny panneau publicitaire. Nambara ny mpisolo vava azy fa ity kandida ity irery ihany no nahazo fampitandremana sy fangatahana ny analana izany. Nanambara avy hatrany kosa ny teo anivo ny komina Antananarivo renivohitra fa ny tompona panneau publicitaire no namoahana ionao tio. Ireo takelaka rehetra izay misy ny laharana sy sarin'ny kandida no nahazo ity taratasy avy amin'ny komina ity ny zoma 14 septambra lasa teo. Taratasy fangatahana ny anesorana ireo dokam-barotra misy ny sary sy laharana amin'ny maha-kandida ao anatin'ny 420 ora. Tsy tafiditra velively ao anatin'ny fifanarahan'ny komina sy ireo tompona takelaka ny karazana dokam-barotra tahaka io raha ny fanazavana. Ny zavatra amidy na entam-barotra irery ihany no tokony atao dokam-barotra eny amin'ireny takelaka ireny. Amin'ny notification andreo registra rehetrarehetra izahay mampafantatra amin'izay hoe tsy azo anaovana publicité à caractère non commercial ny panneau publicité eto amin'ny faritra ny Antananarivo renivohitra zany. Dia nomena fepitona 420 ora izy ireo anasoana andreo publicité non commercial voalaza ireo. Rehefa vita ny tapitra ny fepitona izay nomenay dia iroso amin'ny fanesorana ireo panneau tsy manaraka an'izay notification izay. Raha vantany vao maharay io taratasy io kosa ny tompona panneau publicitaire dia anjaran'izy ireo avy hatrany no manala mivantana ny dokam-barotra mipetaka amin'ny takelaka fa tsy anjara ny komina velively akory. Tsy misy idiran'ny komina ihany koa ny fifanarahana arabola efa vitan'ny tompona takelaka sy ireo mpampanofa ny takelaka.
eo amin'ny vaovaon'ny fandriampahalemana kosa indray ho toy ny entsika antsoina hoe iray volan'ny famontsoran-keloka dia nanamafy hatrany ny teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miaraka amin'ny ministeran'ny atitany ny amin'ny tokony hamerenana aingana ireo fitaovam-piadina tsy ara-dalàna ho an'ireo izay mitahiry izany. Mahery ny eninalina ireo manana taratasy ara-dalàna momba io fitaovam-piadina io raha ny tatitra navoaka ny ministeran'ny atitany androany. Tsy misy kosa ny sazomena ireo mamerina ny basy tsy ara-dalàna mandritry ny fepitoana voatondro fanadiadiana. Araka ny tatitra navoaka ny ministeran'ny atitany androany, sokajin'olona samihafa miisa 436,900 irery no manana basy ara-dalàna ary misy taratasy mazava momba izany eto Madagasikara. Noho izany, izay basy rehetra tsy ara-dalàna tsy ananana taratasy mazava ny fananana azy na anamboarina tanana io na nafarana avy any ivelany na hita teny rehetra teny dia omena iray volana ireo izay mitahiry izany mba anatitra io fitaovam-piadiana io eny anivon'ny mpitandro filaminana. Tsy misy ny arakaraka, tsy misy sazy ihany koa. Raha ohatra misy basy tsy ara-dalàna ny momba azy ny taratasiny any aminao, basy anao zany izy ohatra hoe tretinao anao fa tsy hoe basy mpanjakana zay no resahako fa le hoe le basy mety basim-borona io mety vidinao antsokosoko zany le izy dia any aminao any le izy nefa ny taratasy tsy ara-dalàna satria ny basy zany dia mahafaka manana basy manana taratasy ara-dalàna ianao mividy basy ianao na mety vidinao tany amin'ny varotra io varotra zay neken'ny fanjakana ny fisiny misy zany eto na basy vidinao taman'olona io ampiray tanylazana aminao na rehefa olona fotsiny mivarotra azy taminao dia vidinao na basy fahanao moa zany fa mipetraka tany ivelany ianao dia ody ianao dia nentinao niditra teto le izy dia misy fepetra raisina aveko farany tsy fanerena aterina zay basy rehetrarehetra fitaovana any aminao any tsy izay no takina fa fanentanana mba ho ara-dalàna satria manana zo manana basy arak'izay basy tokony hotazominy ny olom-pirenena. Azo atao tsara ny mampiditra ireo basy tsy ara-dalàna ireo ho ao anatin'ny ara-dalàna raha toa ka misy manatitra izany ka te anana ity fitaovam-piadiana ity. Ny basy artizanal na namboarina tanana irery ihany no tsy maintsy dorana fa tsy azo ampiasaina. Entanana koa olona zany fa ny tanana anankiray zay hoe andana manantona ny tompon'andraikitra mba ho lasa ara-dalàna ilay taratasy ny basinao le basy anao io fa tsy basy mpanjakana dia eo koa le hoe raha ohatra ka tsy mbola nanavao ianao an'ilay fahazon-dalana dia mandehana manavao izy fa tsy misy arakaraka, tsy misy fanadidina atao aminao na fitazomana anao tsy misy sazy atao aminao fa zay fotsiny takina aminao zay. Rehefa tapitra kosa ny fepitoana nomeny ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny ministera ny anaterana izany dia miatra avy hatrany ny sazy ho an'ireo mbola tratra mitazona sy mitahiry ity fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ity. Hatreto aloha mbola tsy voafaritra mazava ny isan'ireo fitaovam-piadiana ny paritaka manerana ny nosy. Raha ny fanazavana avy ao anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena kosa dia nanomboka ny taona 2024 no fototra nampironkatra ny fiparitahan'ny basy tsy ara-dalàna ary nampahazovana ny tsy fandriampahalemana teto Madagasikara. Anisan'ny firenena mbola manana ny tapampidiran-ketra ambany raha i Madagasikara. Tsy misy afa-tsy 20 isanjato ihany amin'izao fotoana ny tany fampidiran-ketra eto an-toerana raha oharina amin'ny arikarena. Manoloana izany indrindra no antony sy ny atrikasa atarian'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie ho fampivoarana sy fampandrosoana ny tontolon'ny hetra eo amin'ny firenena mpikambana eo anivon'ny francophonie totosaina etsy amin'ny hôtel Colbert Taninarenina moa izany izay aharitra efatrandro noro fitiavana sy rivo Rajaonarivelo.
Mbola manodidina ny 270 ihany aloha hatreto ny tany fampidiran-ketra eto Madagasikara raha ny tatitra navoakany teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Midika izany fa mbola ambany ny tapa-avitry ny mponina mandoetra amin'ny tokony ho izy. Vokatry ny tsy fanaran-dalan'ny mponina no anisan'ny antony mahatonga io ta io ho ambany. Ny fandovava-ketra aloha tontsika dia mbola marefo dia marefo satria mahery ny mbola latsaky ny 200 isan-jato zany tany fampidiran-ketra raha oharina amin'ny arakarena. Mazava ho azy zany amin'ny mampahambany azy zany eo ny mety hoe fialana amin'ny hetra amin'ireny hoe sehatra tsy manara-penitra ireny, fa eo ihany koa mety lafo miaraky ny lalàna izay anisany dingana amin'izao atelier io zany fanaovantsika fanakalozana traikefa misy expert ihany koa avy any amin'ny firenen'lehibe tonga eo. Fa mahana ny olana tahaka izao no antony nisy ny atrikasa mikasika ny fifanarahana ara-ketra ivondronana ny firenena 420 eo anivon'ny francophonie izay aharitra efatrandro. Ao anatin'izany no amaritana ny olana ahafana mijery vahaolana maharitra ifampizarana traikefa eo amin'ny mpikambana ahitana ireo manam-pahaizana momba ny vola sy ny teti-bola eto an-toerana sy avy any ivelany. Zany hoe ireo convention fiscale fanarahana ara-ketra ireo zany dia irana firenena anankiroa zay aloha zany le izy fa ny ao anatiny moa zany dia fitsinjarana ny fahefana mandray hetra. Aorian'ny atrikasa isy ny fivoriana ataony sain'izy ireo ny volana Oktobra any Indonezia itaterana ny vokatra azo eo amin'ny ara-teknika mikasika ny tontolon'ny hetra araka ny fantatra androany teto Antaninarenina. Efa iray volana sy tapany kosa izay no tsy nisy naka ny fako tetỳ Anosipatrana andrefana ka velotaraina ny mponina satria tokoa dia manodidina ny fako no tokotany filalaovan'ireo ankizy sy lalan'olona maro ihany koa. Efa nampita fitarainana moa teny anivon'ny Samva ihany koa ny fokotany saingy tsy mbola nahitam-baly ny hatreto. Jessica Miray no mitatitra izay vaovao izay. Fako efa saika miara-miaina amin'ny mponina etỳ Anosipatrana andrefana. Olana iray anisany mamitaraina fatratra ny mponina etỳ ny fitobian'ny fako mandritra ny fotoana maharitra. Satria dia efa iray volana sy tapany tokoa izay no tsy nisy naka ny fako tetỳ. Manodidina eto nefa ny toeram-pilalaovan'ny ankizy sy fitadiavam-bola ny ankamaroan'ny mponina etỳ toy ireto mpanasa lamba eto amin'ny basin ireto. Raha ny nambarany avy eny anivon'ny fokotany hatrany dia efa naneho ny fitaraina ny teny anivon'ny Samva izy ireo saingy tsy mbola hita loatra amin'izao ny valin'izay. Ny fako zany amin'ny baka io dia efa iray volana sy tapany zany zay zany no tsy tonga tsony ny Samva naka an'io. Nefa zavatra mahagaga anay le atsy amin'ny arabe akaiky ny commune atsy tsy tapaka mihitsy zareo maka an'le izy. Dia aty zany ohatrany hoe takona nga aty sa ahoana sa tsy fantatry izay fandaminany zareo fa ny ety zany ohatrany hoe tanàna lavitra andrina nga tena marina tsy hitany zareo mihitsy zany ny ety ary efa niantso zany zay niantso Samva dia efa niteny tamin'ireo contrôleur zay mandalo ny contrôleur dia nanaiky zareo fa hakan'io hatramin'izao. Ny fipetrany zany dia drona le izy ngambany drona nanaovanay azy fa tsy hitany antsony zevitra satria le collecteur anay zany maka an'le fako any elakelan-tany dia tsy azo atao hoana tsy maintsy aterina eo ihany fa doranay sisa nefa ran'le satria efa menomenina daholo le vahoaka efa nisy nanango tsy mihitsy ary. Anisan'ny mampametra-panontaniana ny mponina etỳ ihany koa dia tonga maka ny fako etỳ Anosipatrana ihany ny Samva saingy ilay manamorona ny arabe pavé ambadika tsy nanany Mbs ihany no alain'izy ireo fa tsy ity akaiky ny fokotany ity. Nandritra izay iray volana sy tapany tsy nisy naka fako izay dia tsy misy afa-tsy ny fandoroana ny fako no fepetra ny raisin'ny mponina. Zany vahoaka amin'ny fokotanina Anosipatrana andrefana tena mijaly zay mijaly manana ankizy be da be mihitsy zay vakansy ny ankizy tsy manana manjanana mitsangatsanga mandeha manao vakansy fa eto tanàna ihany dia eto tia ny tanàna malalaka mba azahoanay miaina ny ankizy miara-miaina amin'izao ordira tsy voafia mihitsy le ankizy hoe ambelahy na izao mpiandro baka an'izao ordira tsy misy ny zordira miparitaka atrany ala mivato miakatra ka hatrany amin'ny trano 5 eto Anosipatrana andrefana mandeha any Anosipatrana Atsinanana nefa misy baka an'izao ordira
misy mame hoe tsy mahazo manary za zao am'le sorti reto anosipatsana dia marary mihitsy ny zanako retsaretsa zao nentina dokotera am'le fofona zany tsy zaka tsy azo iainana mihitsy dia efa manangona soni zany zay ponina rehetrarehetra eto anosipatsana am'le analana n'ity vaka ordiry ty fa tsy mety aminay tsony io metako ambony fako zay amin'ny alina miasa alina mihitsy zay eto dia rehefa beo rehefa maizay le fako a dia lemana rano le izy dia mbola misy mitondra ihany zareo tsisy miraraha mihitsy fokotanina eto tsy fantatro mihitsy inona ny tena tsy voahaja ihany koa ny lera fanariana fako fa misy manary fako foana eto na andro na alina araka ny fitaraina amin'ny ponina ety hatrany manantena ny fandraisana andraikitra ny tsiraray izy ireo araka izany mba hanalana ny fako misy avovony eto ary koa ny mba hanalana izany ara-potoana satria sady olana ho an'ny fahasalamana no olana ho an'ny fitadiavam-bola fa anisan'ireo vokatra efa manomboka manana ny maizy azy ny bambo na ny volobe eto Madagasikara tsy vitsy amin'ireo karazana vokatra ireo avy amin'ny teknôlôjia mantsy no efa vita avy amin'ny fitrandrahana izany ho fampiroboroboana sy fampitomboana ny fitrandrahana vokatra bambo io volobe 4,000 hektara isan-taona no volena eto Madagasikara manomboka izao izay tarihan'ny ministera ny tontolo iainana Noro fitiavana sy Rivo Rajonarivelo no mitondra ny vaovao. Tsy ny seza ny latabatra ny vali ihany amin'izao fotoana no vokatra azo avy amin'ny fitrandrahana ny bambo na ny volobe fa io ihany koa ny karazana vokatra azo avy amin'ny teknôlôjia toy izao hita amin'ny sary izao. Ankoatra izay, anisan'ny vokatra miaro ny tontolo iainana ihany koa ny bambo tafiditra ao anatin'izany ny fiarovana ny nofotany sy ny tahirin-drano, eo koa ny fampidiana ho ala ny taningazana. Ao ny resaka carbone, ny séquestration de carbone, ny amin'ny fiovavan'ny toetrandro. Dia ny faharoa eo amin'ny fiarovana ny nofotany sy ny lasan'ny rivotra, zavatra anankiroa izy eo amin'ny environnement. Ary ny fahatelo zay bamboa sy ny hazo dia maniry angelabiaina dia tsy voatery hanapaka azy tsony zany tsika manaizy ary vitanareo ny zava-vita amin'ny eto fa zay vita amin'ny hazo ho fiarovana sy ho fikajena ny tontolo iainana fanamby napetraky ny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fikambanana iray ny ambolena bambo na ny volobe 4,000 hektara eto Madagasikara manomboka eto hatramin'ny taona 2024. Fa ao anatin'ity tetikasity sy ny ministera ny tontolo iainana prospere ny bary atao anatin'ny atao hoe accord dia nanaiky Madagasikara fa amboly 4,000 hektara isan-taona mandrapahatonga ny 30. Marina moa fa any amin'iny faritany ny Toamasina Mahajanginy no tena ahitana ny bambo na ny volobe. Maharitra eo amin'ny 70 hatramin'ny 80 taona eo ny faniriny raha ny fantatra androany teto Antaninarenina. Ankasitrahana tompoko lasy tompoko vavy ny fanarahanao ny vaovao hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona manome fotoananao amin'ny rapitsy toy izao indray.